Isan'ny orinasa mampiena ny fivezivezena amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ny postra malagasy ary manampy ny fanjakana foibe amin'ny sehatra maro. Anatin'izany ny fizarana fanampiana, ny fisodrodronono, ny digitalisation sy ny fizarana vatsim-pianarana an'ireo mpianatra. Arak'izany nomena CVO+ ireo mpiasa sy ny fianakaviana. Kaitan Andriatsilavo. Andraikitry ny postra malagasy amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ny fitaterana ireo entana sy ny taratasin'ireo mpanjifa manerana ny nosy, ny fandefasana sy ny fikirakirana arabola. Nanampy ny fitondram-panjakana ihany koa ny postra tamin'ny fizarana fanampiana ho an'ny vahoaka sahirana tamin'ny alalan'ny tosika fameno sy ireo vatsy samihafa manerana ny Madagasikara. Taty aoriana, ny postra no nanao ny digitalisation an'ireo mpianatra eny amin'ny université manerana ny nosy sy ny fizarana ny vatsim-pianarana ary ny fizarana ny fisotrondronono ho an'ireo zokiolona, ny karaman'ireo mpiasa sy ny maro hafa izay mampiena ny famezivezena amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Efa vita requalification ary nandeha ara-dalàna. Efa nazavain'Andriamatoa tale teo moa fefa toerana vitsivitsy sisa no amaranana an'izany. Ary maro ireo zavatra niarahana ny postra sy ny ministera enina dia hoe ireo fandefasana atao hoe SMS zany mba ahafahan'ny mpianatra tsirairay mahafantatra azy mazava ho azy moa fa niasa goavana indrindra dia izay nataon'ny postra malagasy teo amin'ny fizarana an'ireny vatsim-pianarana ireny na dia misy faneraserana ary. Na eo aza izany rehetra izany, miroso hatrany amin'ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny tolotra sy ny vokatra omeny ny postra malagasy. Fa vita tanteraka zany ilay atao hoe flagship na ilay birao an'ny postra lehibe indrindra sy atao hoe tsara indrindra, atao hoe birao modely ho an'ny postra amin'ny fanovana ankehitriny. Inona moa ny fanovana ao anatiny? Mazava ho azy ao ny trano, mazava ho azy ao ihany koa fomba fandraisana an'ireo mpanjifa, ao ihany koa ireo atao hoe digitalisation, ary ao ihany koa ny fampitomboana an'ireo tolotra, na tolotra ara-postaly zany na tolotra araky ny fitenenana hoe offre financière. Ankoatran'izay, iroso amin'izay koa tsika amin'ity volana ity hanomboka hitokana an'ireo smart village maro dia maro manerana ny nosy. Misy 17 ireo wifi gratuit efa mipetraka amin'ireo distrika ary mbola isy 20 hafa apetraka manerana ny nosy. Manoloana ny fianaky ny Covid-19 no amafisina ny fiarovana ireo mpiara-miasa ka nozaraina CVO+ izy ireo ary mena CVO ihany koa ny fianakaviany ireo mpiasa. Omena avokoa ireo mpiasa manodidina ny 2,000 manerana ny nosy sy ireo fianakaviany.